izao alina izao manolotra ny arahaba tompoko klasy tompoko vavy ary izay malefaka dia malefaka no mandrafitra ny toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny mila mitandrina kosa ireo mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka atsinanana sy ny tapany atsin'ny Madagasikara iny fa aheriny ranomasina ary mety hamonjy mihitsy ary izany raha mahakasika ny maripana kosa dia somary hisy fiakarany maripana ambony indrindra izay ny amin'iny ary fa toy izao ny mety toetry ny andro novinavinaina ho an'ny rapitso evomafy ny fitsoka amin'ny na amin'ny ray apatelo avaratry Madagasikara iny raha toa ka ho avy milorana ny aty amin'ny faritra Analamofo sy ny ilana tsinanany Sofia iny ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra sisa aorian'ny fisavany andianjavona vomaraina ho an'ny faritry ny avoatandriamatolo torak'izany akony aty amin'ny faritany toliaraty raha ho an'ny ariva kosa indray dia ho mafy ny fitsokandrivotra nany amin'ny tendro ny avaratra sy neny aty mandrefa ny Madagasikara any ho avy kosa milorana ny aty Antalasy ny morontsiraka Analanjorofo fa akaendrika tandrivindraona izany ny aty misy besambrano ary bariga be masoandro ka ifandimby izany ho an'ny faritra sisa ny maripana tombanana ho an'ny rapitso ho ambandritra dia 6 degré celsius hitantsika aty avakinankaratra ny mafana indrindra kosa indray dia manenitra ny 5 degré celsius hitantsika aty ny manodidina Antsy sy Mahevatanana ny faritry ny Avoatany kosa dia amin'ny 13 hatramin'ny 15 degré celsius izantsika amin'ny mety ho toetry ny andro ho an'ireo tanàn-dehibe sy misy manodidina antsika ifandimby-ndrahona sy ny masoandro any Paris sy Milan ary Nairobi raha toa ka ho avy milorana any Johannesburg sy Bangkok dia ifandimby hatrany ny rahona sy ny masoandro any Maurice sy Comores Seychelles fa ibaliga be kosa ny masoandro any La Réunion dia izay indray ary ny masaka azona losatsika tamin'ny ity ankasitrana fenanao nanaraka ny fandaharana hatramin'ny farany tena kosa dia mametraka ny telo madika